voalohany ao n'Andriamanitra ny sakafona masina ny voninahitra dia miaraka manokana ny mpitandrina mifady nareo ampiangonana dia nareo olona diakonina vao tokanina tariny anaty teo dia miaraka ny kristiana rehetra tsy akanavy miaraka ny mpitandrina miara-miasa tompona maitra androana dia arapaina ianareo. Ny fiasantsika riavana dia fampianarana natao dia rehefa mampianatra dia atao izay hahazoana mpianatra ny fampianarana zay hahazoana azy dia atao izay hahazoana diakona tena mety amin'ireo tsara hoe plasy zao so dia afaka makitsy nareo ny hetsy malalaka dia nahazoana ataony sy ny hetsy malalaka ianareo an'izy dia mandroso tena hafa ihany manakaiky ny fafana mahita tsara izay. Mety faharoa dia misy fotoana manazava fa no avy eo misy fotoana kosa ianareo fampiresaka ary misy fotoana ianareo indray no mideva zany aina zany hoe miara-manahy anjarantsika arak'izany ho voninahitry'Andriamanitra. Daholo hivavaka isika. Jesosy Kristy misaotra aloha fa mila fotoana zany amin'izao toerana sy fotoana izao mafany miaino zany amin'isitratonao lalafinao masina izay iombonanay fiangonana kristianina maneran-tany zao herina no fanamasina zao fa ianao Andriamanitra raha izanaka ny fanamasina karazay larilarina anay hiteraka finoana ao anay hifantiniana ny teninao hiteraka fanapahan-kevitra ananay fiainanao vao sy fiavoazana manakarivaoninao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatany apavaka zany. Amen. Erimpiavana reto teny reto no teny fanalahidy etsika mody raha miala amin'izao toerana izao dia izao ny mino feno fanamasina ny mino feno fanamasina ianako miala amin'ny toetra taloha fa mitafy toetra vaovao. Mino feno fanamasina miala amin'ny toetra taloha fa mitafy toetra vaovao. Inona tsara hoe mino feno fanamasina miala amin'ny toetra taloha mitafy ny toetra vaovao. Afetsika farana mino feno fanamasina miala amin'ny toetra taloha mitafy ny toetra vaovao. Tena tena miala reto ianao dia efa misy toetra taloha hojeritsikelo bakeo izy dia hoe hoe tompo miala amin'izany fa mitafy toetra vaovao na ihany manambozo. Dia mindery anana raha tena izy raisitsika ny andininy fahadimy Kolosiana toko fahatelo andininy fahadimy ka hatramo fa raikivelo folo raha sirakareo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fito dia ianareo andaniny sy ankilany aty mamaky azy andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito dia ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo amin'ny Kolosiana eo dia ianareo atao ampovoany mamaky azy. Rehefa misy marom-piatoana dia miaraka mijanona dia miaraka mamaky indray. Ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito ny ankilany ny ankianako miaraka mamaky fa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo dia miaraka ampovoany. Ny anaran'i Jesosy isa voatelo
rehetra ny fanazavana dia hitatsika ny tanjona amin'ity soratra masina ity efa mijery indray mijeritsika anio kolosiany io zao Jesosy Kristy ifantohana sy ivo zany ny ampelezina ny olona tao a Kolosia iza moa zany Kolosia Antiokia kaiky Turkia dia tany mavokatra io a tany bevoatra ny Tomasy na hoe mitovitovetsika tia tanan'io dia Jesosy Kristy ifantohana sy ivo ary misy soratra masina mba miara-maka antsika miara-toko manao hoe koa raha ny anana tsara tamin'ny Kristy ianareo dia katsao zavatra ny ambony any toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tany nakavana n'Andriamanitra. Izay zany le amana ny tena ifantohanao sy ivo fiainanao atonganao tena eo amin'i Jesosy ary feno fanahy masina. Iza ny ifantohana? Jesosy Kristy ilay marina sy ny fahafatesana ary mampitandrina amin'ny fampianarana diso izay hitantsika amin'ny toko faharoa izay tena tsy fampianarana diso fa mahafaly dia zao fahamarinana amin'ny finoana. Dika hoe fahamarinana amin'ny finoana dia zao tena iainanao mihitsy izay lazain'i Jesosy aminao, iainanao izay lazain'ny ten'Andriamanitra aminao, zany fahamarinana amin'ny finoana. Izao hitantsika moa fanazavana valeo zany le havana fampianarana tokatsika miainy ten'Andriamanitra ianao zany so mandra-piavan'i Jesosy dia zao raha hoe ifantohy Jesosy izy ny ivo anatonganao ifantoka dia zao katsao ny zavatra any ambony katsao ny fanjakan'Andriamanitra. Mpanoratra Paoly Apôstôly io ny datina ny ratana taona 19 toerana any Roma ao Kolosia any Paoly Apôstôly no manoratra azy ary izany napika tsara fa ny zavatra mitrano dia zao ity soratra masina ity dia mampahery ny saina sy ny fonimino hibanjina an Jesosy ny voninahitra. Banjina an Jesosy ny voninahitra. Ary zany mampiasantsika kristiana amin'izao fotoana satria zavatra manelingelinanao tsy tiany zao tontolo zao mihitsy ianao hibanjina an Jesosy Kristy ilay mpanjakampanjaka fahintseny zavatra tsy ilaina fa mpanjiny Jesosy ary mahatonga ny mpino hanana fitondratena masina sy maro. Reo zany dia mifamatotra. Reo zany dia mifamatotra. Ny atonga anao hanana fitondratena marina sy masina dia zao mibanjina an Jesosy ianao ilay ivo sy ifantohan'ny fiainanao. Ianao efa tsy mitovy eny fiainanao eo maso fiainanao miafina ary efa tsy mitovy ao anaty maso zavatra lazainao dia eo mahatonga antsika tratran'ny antsony malatony olona hoe stressé ianao. Hitantsika moa tonga eo olona tena tapaka ohatra miafina zikaka olona miresaka tsara dia vetively ohatra miova satria nahoana tsy mifandanja ny fiainanao ary natonga fiainanao ifandanja dia zao miaraka amin'ny Jesosy ary feno ny fanahy masina dia mangatany fanahy masina. Reto any no jerena Jesosy Kristy misy fahafanana tamin'ny koa zany dia toko voalohany ka tamin'ny toko faharoa dia milaza an Jesosy Kristy ary ny toko fahatelo hatramin'ny toko fahefatra dia milaza ny mpanara-dia izy ary ny Kristy. Tsika zany tovolona amin'ny fiangonana dia iny raha toetra Kristy lazay amin'ny toko voalohany sy toko faharoa zany zao toetran'i Jesosy. Tsika zany manana fotoana tsy dia lava manko amin'ny Kolosiany io tena raha mamaky an'io ianao dia telopolo minitra dia mamakinao io toko rehetrarehetra telopolo minitra. Dia hetsikilanaizay fitondratena tsika ao amin'ny Kristy misy zavatra mifandanja zany tia toetran'i Jesosy miaraka amin'izay zao koa ny toetran'ny olona. Dia olona epadika anankiray efa tantara diligence olona izy ity raha ohatsy mpialady fa raiko andreleko dia tantara ilay manao tantara toviteny efa n'Andriamanitra teo Selempieny toy an Jesosy zany zany Jesosy tantarainao zany atsy ambany andrefanaty zany mipetraka dia gaga zany Jesosy zany atsy ambany andrefanaty atsy irery zany dia lanatsy olona tsotra teo io olona io tovy mipetrany zany tantarainao zany mipetrana dia mipetrany Jesosy inona miavana ainy ovak'iny olona mety tsy havaky baiboly ny olona
fampiitranao izay enao mpisitilo velona dia hifanaraka amin'izany hoe ao anatinao Kristy endrik'Andriamanitra ianao. Dia tsy tia hoe fambonian'i Kristy milaza hoe Jesosy Kristy ny ambony indrindra, na inona na inona heverina fa sotoavina, na inona na inona heverina fa filarina hoe zao ny ambony indrindra ao fiaina Jesosy Kristy ny ambony indrindra. Ary tsy kilazany dia inona ny anjarantsika fankataovantsika ny Kristy. Zay no ahitana hoe ao anatinao zany hoe sotoavina ambony indrindra zany. Ary finoana miaraka amin'izay fampianarana fa ny antsika kosa fiainana sy fampiarana. Tena matsapa iainanao ny teny isanandro. Dia meteza ny fenona fanamasina, mino feno fanamasina dia miala amin'inona poetra taloha. Izay ilay hoe miala amin'ny toetra taloha fa manina no avy eo mitafy ny toetra vaovao. Inona aryavana ny hevitry teny mety mahita teny griknareo fa tsy tsy fantatro tonga antsika dia rehefa ampianarana androany rehefa mankany dokotera ianao ozy ilay vaovao jery vaovao dia ozy ilay zay ampian'ny tany afrikaina zany io makao ny dokotera ianao ozy dispensaire moa zany na inona retinao marary toa ianao paracetamol nazo marary voa misy fely ianao paracetamol zay aretina rehetra tonga tsy maintsy mampitonda paracetamol lambody dia nefa tena hoe dokotera zao raha marary daontsika nao analizy aloha fatarana tsara inona ny tena retinao dia ndray hijery andraytsika. Dia zao mazay ny ato naranto ko vonono miaramaka atsika ko vonono mba tenanao zay tiatany dia fitsangajangana faharotona firetam-po fandrindratsy ary fiarenana dia fampotsampy izany. Le teny voioa dia io misy teny midika teny mitovy nataontsika hoe teny mitovy zany dia zao voio hoe ataovy maty. Zay mbola fahotany ao fianao dia angatao ny anaran'i Jesosy tompo vonono zany. Faharoa vono tsara ny fahotana rehetra. Aza manao rehefa mafiteny hoe fahotana mahafatifaty. Fa tsisy fahotana mahafatifaty zany fa fitahany tivoly amin'izany fa mangatafana masina tompo atao zavatra ratsy ho maso mihitsy ny fahotana ary ampafantara mafaratsy ny kabilobe fa ny fa esolona ireo toetra ratsy ireko tena esolona dia enao sy ny tompana izy ao anatin'ity trano ity mahafantatra Jesosy ampafantara mbola misy toetra ratsy izay tsy mety mianapy fanamasinao regandry no manampy afako zany dia mangatany fanamasina mba hananao fiainana vao miavaka. Fitsangatsanganana riavana izao tsy masina tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra ary fahavitavitana dia rehefa mahita zavatra ratsy ianao tena ilao mihitsy aza menatra mivavolombelon'ny Jesosy Kristy tomontsika. Zao fotoana zao manao ohatrany raha vao mivavolombelona ianao na dia tsika tsy sampy tentsony dia olo koa vatravatrany aza mitritra vibriviako nareo anazany fa tena tsara hoe za tsy mitra vibrivianao fa zao tsara raha mbola mamony amin'izao toetranao zao no mitsitra fanjakan'Andriamanitra tsy hitana Jesosy zao ary fa tena mitory azany fitiavana ianao dia matsiaro tsindrinampozy ka naketo. Faharoa faharotona dia hoe tsy madio mandany sitrapon'Andriamanitra ratsy fitolantena zany io ary ny fahatete firetam-po dia zao filandratsy amin'ny fitsangajangana filandratsy amin'ny fitsangajangana dia mitoyakio avany eo faramasina dia miala mitoetra taloha firetan-dratsy zany dia zao zay mampilemalazo eo vaititsika teo fandrindevoly feo ratsy na miteny ratsy dia mitondra aretina ary manjary masika ianao zay dia anjarana mahafantatra io manko riavana ny teny ratsy tonga ho azo fa za zao raha iantro misy olona mipetraka izy ratsy ianao dia kristianina ary tena kristianina tokoa satria miara-mivavaka manakarifa any amin'ny fiangonana. Dia mipetraka tsara izy tampotampoka eo
mianjana amin'ny zavatra ny solo fa ny zavatra voalohany voalaza to dia teatratsy kakenootry fanaliny teolity zany raha zay voalohany fa zay mako mampiavaka ny olona feno fanamasina ao anatin'ny zavatra tana ao anatin'ny zavatra kristy tonga avatana tena olony jesosy tena jesosy tena fa ny olona manana ny toty ireo tena naizy manavy ny tombo sotranao jesosy rehepanompon'andriamanitra zay tratry ny accident zay izy zavatra voantso farany jesosy kristy fa tao anatin'izany tena mbe tokoa natao tena jesosy voantso farany dia io mianana tsy tonga tolamaso ary fa kovolaza tena io teny io zao ampony olona ihany no voaka mivavy dia mangatara jesosy ao feno tenin'andriamanitra isaina zavatra nentony enao isan'andro fanandro io mantsy mpiara-miasa rahaperesoko narosa alohan'ny atonga ianao androany alohan'ny atonga ka zavatra katsika dia zavatra biba zavatra ratsy fa alohan'ny atonga ianao dia manoraka zavatra roapolo nataony jesosy teo amin'ny fiainanao androany inona zavatra tsara isa roapolo nataony jesosy teo amin'ny fiainanao fa rehefa manzany akoa dia magaka fa tady eo folo eo dia nantany tsy nitasovatana zaraty fa rehefa vitanao roapolo dia hoe tompo vaisovay zay noto be koa anao jesosy tsara ny fitondranao alohan'ny fitondranao dia ny fieremana fitiavam-bola neviny tsy mety afa-po tsy mety afa-po fa ny olona manana ny jesosy dia mba misotron'andriamanitra izy na hinany fitondran jesosy azo dia jery koa ianao da miaratra lekona omaly miaratra lekona tanderanao malaza dia fantany hoe miaina arak'izay indrenao tokoa ve ianao zao miaina arak'izay indrenao tokoa ve ianao zao amahinao tsaratanana ny apahany nanangana hoe zay miaina koa fa ny apahany nanangana zay tsy mitaony mbola tsy afa-poa mbola tsy afa-poa mbola tsy afa-poa fa ny olona ho jesosy kristy ny olona feno fanamasina dia mba misotr'andriamanitra ary matsape tompo zonenao any fiainana fa mipotsampy tena sampy ivavahan'ny olona tsy mino zany tena manjary sampy ary sampy izao hoe atakarina amin'izany andriamanitra jesosy inona ary fampiarana mba miara-mamaky antsika tia jesosy ianao ka mamela ny fahotranao izy ny anjaranao dia mipemaka fa mangatafana masina anampenao ary fa tena inona amin'ny toetroteo nefa ny alanao inona mbolamila volohana dia ianao sy jesosy zao no miresaka ianao sy jesosy miresaka dia ny anjaranao dia tena mivavaka jesosy mangataka aminao zao mbola mila vonoina eo amin'ny fiainana mila vonoina fa raha tsy zany mahazo vanana eo amin'ny fiainako zany reto koa dia mandoa rahatsika makina sotra masina amin'ny fahavalana manao hoe vahatyletriny jesosy koa sotra zao dia vahatezena fiafonafonana ronompo fitenenandratsy teny mametra avy amin'ny vavanareo dia mitovy tika teny amin'ireo vonoiko dia milaza hoe jesosy natao hoe mazavazavy io tena petrao ambany azo hoe nalanja mihitsy idiosykatrao zay fa tika io dia vono ihany ko ny fahatezena eto tezitra tsy farahina ary fitsarana ary fiafonafona zao tena rotry tena miaratsy hoe tena zay fomborany ary tena mora tezitra ianao dia ny aojakoba milaza hoe aoka ho malady manino tena mitinay ary tika teo voavolana hoe veza dia mitsotra hoe aokinareo tsy mora tezitra aokinareo tsy mora tezitra dia femina ihany fanamasina feno fanamasina raha ihany fitompot'andriamanitra ty any farena tao mpiara-pilalao tany izy efa nivoafoa mandray jesosy
fomontsy dia niarana miaraka ty tatampoka teo le namana zambola tsy mety zavatra mitsana tonga dia fialan'ilay namana mbola tsy mafotamaina lay leonao Jesosy tena tamaina na ianao zao misy manely tamaina teozinao dia ozy izy le tampolemanitra ovraboatamaina tena misaotra Jesosy izy misaotra Jesosy fa raha zambola tsy nadray Jesosy ary tia zambola tsy peo fanamasina menao tamaina tahaka izao dia tsy moramora fa ny olona manana tompy izao marina mety mizavatra tsy akozinao otrany fa mety tompo fiomanana sy fitonina manakalika ianao lolopolo iamana dia milaza hoe faratsiana tena faratsiana ary vatso fikorontana na ianao zany mbo tia manakorontana zay na mitarika fikorontana dia ao anatinao misy finiavan-dratsy ary tsy misy fahatsarana zay na zay fitenenan-dratsy dia hoe teny maloto teny devoly manao teny mandratry zany hoe ary hoe aza mifantaingy dia eto mahatonga teny miara sady mandidy dikany hoe milaza laina mamitaka raha tsy atsotrafa mitahaka tsy maro ary manindry mitsy azo io a le manindry io a le tenynorinasy da tsy na hoe pression rehefa mijery anao hoe zao aby miasa zao aby natao hoe ilainao zany zao aby zavatra any amin'ny farany dia zao mazaka pression ka ina le pression zavatra marina atao tsy marina ary zavatra famihotrany zay fa ianao rehefa Jesosy ianao ny samy tsorofafoleny to hoe zao marina araka ny tompo dia narina dia miampile hoe misorona tsy natao fianatra fampiarana azy ina fampiarana miara-maty feno tenin'Andriamanitra ny sainao sy ny fonao avenana famo mibeba sy mifadianana mivavaka fatelo manana fitokanam-bavaka raikitra isanandro maraina atoandro sy tsipelo arivo sy pino mahatoky izaranao fiainana sy azonao fa endrena dao aza vaitsorana iavy eo ina le voalohany feno tenin'Andriamanitra ny sainao sy ny fonao ahoana manao anazy zany raha azonao ataony izy ao vakio mofonaina tantena izy le avy asiako lelady fa io nombona antsika koa moa dia nombona antsika fa ny tena izy amin'ny maha efa lehibe ianao dia tsy mombana antsony fa vetika aminy tena enjaranao tena hoe mamaky tenin'Andriamanitra manao izay manana telefôna mba filazazy hoe mba felofelo application na asivo rehefa iny isaky ny adiny ray jereo ny vaovao iraisam-pireneny isaky ny sasakadiny dia misy vaovao isaky ny sasakadiny dia misy vaovao dia inao mety manao isaky ny adiny ray da mpenona amin'izao matombo tany tiako tenao akanapakamatinareo hoe teny Kristy fianarana Kristy atao fiomonao atao foantsainao raha azonao atao aza dia atao fitaraky maso atao fiainanao zany dia inona ny fara mibeba sy mifadiana mivavaka raha fantatrao tena mafy Jesosy za mbola tezitra Jesosy za mbola manana lompo Jesosy za mbola manana zao tena manana fifadiana rehefa mifadiana anao zany tantaran'ireo hoe mifadiana ianao sy Jesosy any malaka io mety endrika za tsy nambaromaray na tsy nambaromaray zatoandro fa raha anao misodiana dia tena mifadiana tena mankatahana tompo Jesosy mila miresaka aminao androany tena mivavaka faharoa manana fitokanam-bavaka raikitra isanandro averiberiko aminareo ty ao anatin'ny 10 minitra ao anatin'ny 10 minitra ao anatin'ny 10 minitra raha tsara ny masonao dia mavaky tokoray amin'ny testamenta taloha ianao tokoray amin'ny fitazan-tsara Matthieu Marc Luc an'izao ary tokoray amin'ny epistily manomboka amin'ny asy apôstôly tandrany apokalypsy 10
tena mamaky anao zany zany tena mamaky ny zana hoe misy tena Andriamanitra hoe raisina ty tombo anaty raisoke folo minitra zay farifapetsana mbola manana 10 minitra amany ianao io 10 minitra ambonio anao vavaka tsotra sy fo taridary Jesosy tario avokoa mpanomponao taio mpitandrina sy miankona taio tekona sy olona sy miankona taio mparay vitanao zay taridary zay ao anatin'ny 10 minitra mbola mahatonona anaran'olona efapolo ianao mahatonona anaran'olona efapolo raha atao zany efapolo amitombona 10 mahatonona anaran'olona roanjato ianao anatin'ny herinandro mivavaka ho arin'ireo ianao raha mavesatra aminao 10 minitra misy fotoana hoe 10 minitra very fotsiny zay anao vazona mijery tele fotsiny rehefa anao kajitikina koa le tamy tele fa raha tokona tsy mavita ianao ataovy 10 minitra maraina 10 minitra atoandro 10 minitra arivo na alohan'ny atory na alohan'ny sanao mandiana any toeram-piasana misy anao amanina toeram-piasana manokana amin'ireny Jesosy eo ity toeram-piasana fa keo ny tenin'Andriamanitra raha afaka mandohalika ianao mandro le mitsy mivavaka fa mahasoa fiainanao sy ny fotonao fahafolobelona izany ary farany dia zao manana mpiomantoky saranao fiaina sy azonao fahindrena tena mila mpiara-miasika anampy anao hanonanao amin'ny fotonao fahafolobelona Jesosy Kristy izany etsika zao nitramirehefa maikitsika teo nomeny fehefanahy masina dia mitafy toetra inandray toetra vaovao inona moa le teny fanalahiny roa nomeny fehefanahy masina miala amin'ny toetra taloha ary faharoa mitafy toetra vaovao ndao atsika hitra mitafy toetra vaovao toetra vaovao zay lazainy dia izao fandrampo sy fiantrana famoram-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandefena dia ny fampifokaza famelan-keloka sy fitiavana tsy misaraka eo fiadarana sy fisaovan'izy an'Andriamanitra ary ny farandia ny tenin'i Kristy reo zany nafatana ao anatinao ny fanahy masina ao anatinao ny fanahy masina mahatsapa hoe misy toetrako iova tanteraka ny toetranao misy famoram-po misy famelan-keloka misy fiadarana ary misy tenin'i Kristy le mitafy toetra vaovao io dia zao akanjo hitafiana tena fiainana naty hoentina manakariva io dia mahatonga teny hiarana nataontsika hoe pasitsika na dia manana mirakitra sy finiavana nazafika azy ianao dia zao zany ay no miasa amin'ny fanahy masina no miasa Jesosy fiainanao dia zao izy mihitsy mampitafy ianao izy mihitsy mampahitanao fiainana ao dia tsatsotsarnao maotrano ny fitonao fahafolobelon'Andriamanitra rehefa andraikantegna be ny pasteur fatataraikana teo teo zay pasteur matatara hoe taizonareo nahitan'i Jesosy dia zay sy mifariteny nataony mpiandraka tonga be ny mpanjara famamary pasteur za tsy nahitan'i Jesosy fa Jesosy nahita Jesosy nahita ary zany ianao tsaro fandriamanitra mihitsy azo izy ty manafy anao dia hevitra io dia hoe ary efa nitafianareo ny iara-maritsika dia nyvaovolo nitoetra vaovao izay avozonao amin'ny farantsaraka netik'izay na azy zao re amina mahafany nitoetra vaovao io dia zao vaovao fa milaza hoe gery ary milaza hoe tanora natonganao tanora zany dia ao feminina fanamasa ny hoe tanora lanatara tsy hoe endrika ao dakina fa na ny olona ara-jereo nareo na rehefa lehibe azy ohatran'olona tanora matanjaka ny sainareo fananao fiainareo ny olona feny fanahy masina zany nomen'Andriamanitra zany toetra avao ary teny miavao dia zao zay asa fanahy masina fanahy masina manavao atsika isanandro isanarainy ianao fanahy masina avozony fosiny saiko ahitako za manangakany amin'ny teninao na faly anandro any fatataraiko aminareo volandriamanitra fa anniversaire androany dia nafaly anahy dia ny saiko a ny taonako tsy sakonao ny taonaloha dia nanisy zavatra Jesosy hitontonomenao
dia tokony mitovy amin'izany zavatra nomenao asoa afamety daholo zavatra tsara nomenao atao anatin'izay taona nomenao azay zoata dia eny amin'ny faefatra amin'ny telopolo satria manodidididina manodidididina ntsasaka ny sekla eo zany ny taonako nareo mamamomena filoatra ny sasany eo amin'ny efatra amin'ny telopolo eo manomboka tatolany lalana tombo ampio mbola mizavatra betabe mbola tsy takatra zay fa sorata tao zavatra menao menao fianakaviana menao fiangonana menao vady menao zanaka menao asa soka jesosy zavatra rehetra zany avana ilaneko zany fanamasina manokatra manavao fiainao isanandro tena manavao ile zao manokatra lalana manao isanandro ny tompo zao tontolo zao manidy ary zao tontolo zao manidy anao anaty fasana tsy aminao fanatenana tsy famonjena fahalalana dia zao fahazavatsaina tena zavaiko jesosy tsy zainao ary tena tsaranao men'andriamanitra toe-panana ary fiombonana amin'i jesosy kristy zany toe fahalalana nihevitra fotsiny zao malala dia zao miombona amin'i jesosy aho ary miendrikilay nahary dia zao mitovy manaraka no vola volaina tovetrika sy toetra amin'i jesosy kristy sika no miasany fananasina dia aza mampitanteranao amin'ny hafa intsony fa isoa jesosy fa soanao an jesosy anao endrika andriamanitra tsara jesosy satria tsara ianao ary zany nanaovanao ny faharina tsara indrindra natao jesosy eo amin'ny fiainanao ina ny fampiarana voalohany miara-mantsika miaraka ny fiangonana manaka nifa faharoa ataovy madio ny fiainana ny fisainana ary ny fitonantena ny fahatelo atoloran jesosy isanandro ny fiainana dika zay zao miaraka amin'ny fiangonana raha mbola azonao ataony mankaty amin'ny fiangonana makanisady voambolana anankiray fotsiny dia novanay fiainao manontolo aza mananteny fiarahantsika mivavaka faharoa ataovy madio fiainana fisainana fitonantena raha voresaka daladala aza miainy zaraky ny mazava hoe dia mandeha amin'ny mazava faharoa atolora jesosy isanandro ny fiainanao tian'ile zao ampiasao a jesosy ampiasao amin'izay ilainao manaiky ampiasainao fa rehefa tsy ampiasainy jesosy ianao dia ampiasainy zao tontolo zao ianao ary rehefa ampiasainy zao tontolo zao ianao dia mitomany ary tena feny fakirifily fa rehefa ampiasainy jesosy dia hoenao hoe misaotra anao a jesosy fa natao ny fanamomeno aminazy inaiko aho nandika leo hoe kafia ndikan'io dia zao raha makitsika ny tena teny fototra nareo filasantsika azy hoe l'original dia zao voalohany amelohareo teny dia zao ay ianao olofidy inao ianao dia io fanazavana voalohany dia mijery le avantsika lasa ndraiky tsy diavinao fomba lasa izy tena eo hita le olofidy nofa tena faharoa navana afarabe novidina zany anao io nofa tenany ianao tenana misy olona maro zany dia ozy ianao jesosy zany fatinanao mety malahireo ianao mety tsy laniny viditipititsika teo zao dia misy mpiara-miasa lisina faharozy tsy malaza itomia za zay asa malahelo pamanina tsy fa jesosy le mifidianao isanandro asa malahelo ary mafana dia zao tena navany jesosy tena avahany jesosy miasa miaraka mipetraka iao fa avahany jesosy miasa ary misaon'andriamanitra fa avahany jesosy ianao ho le mpanolon'andriamanitra isanandro ianao dia azonao hoe filipiany fanandray mampisika zay tsisy mahita fa navahany jesosy ianao tazataza tsy hitan'izao tono faharoa dia masina manindro zay masina madio manana manandanja natokana ary fara dia ino malala ina malala tiana irina zarabidy avy zany ianao
tsy fotonao azao tontolo zao misoran'andriamanitra na inona teny fanivahivana toy ny olonanao misy fotoana manko ny olona tena manila tsira ny fanivahivanao azo atao ampiasana koa dia misy olona tena miaramany izy tontolo atao tezera mihitsy toy matsara zavatra tsy nanao azy zany ianao ary za tsy nanao zany amin'ny tsy manam-piavana tompo fa maninona ozy dia misy tonga zay sotra-pasitera zao tontolo zao mety manino mety manana toetrany isan-karazany fa izao tia ianao iriny Jesosy eo sary teo avoleny tenao Jesosy misaorana toko amin'ny fiainanao mitafiny fampipo dikan'izay hoe fanorahana avy ao anaty kibosy manana fihetsem-po manana fitiavana zany zanak'Andriamanitra raha vao mahita olona tsy manay Jesosy dia manahelo manahelo izy tena rehefa andeha avy miasa dia nahita-tanora misotro labiera manahita Jesosy dia mibebaka azy mety tsy fantatro hoe famitana zany manahelo tena dia zavatra tena matsako nanao fiantrano dia miompo miandro fahalemepana fahatsarana fahamarinana fahavozana ary farany fahetretena dia io tena fahetretena toa fa ao anatin'izay hoe fahatsonana raha vao miresaka anao dia hoe za tsy mahay manay zao maro misy olona miresaka aminao manko fa tsy tsotra aminao izy dia Jesosy manara dia hoe fa miresaka olona anankiray taizaka ianao vaka za tako izao toy izay tsy zana marina toy ny zavatra fa tena maro fahalemepana inadikan'izay mora manino mora ifanaisany akamo misy karazan'olona tsotsika hoe difficile na ianao mifanaisana amin'ny fa rehefa anatinao fanamasina dia morefa ainao mifandray amin'ny olona farany tena ambany indrindra ny atonina ary sy karazan'olona toy eo dia ainao mifanaisana fanamasinao tahaka Jesosy manatsy ianao manome lanja ny hafa fandefenina dia dikany hoe maharitra tsy miova mandefitra inona ny fampiarana miara-mako antsika tezo fiona fanamasina na ahoana ireo mpinosasana tsy manana ireo toetra ireo ary abrana inona nataonao mba hanana ireo toetra ireo antrana mbo omeko fotoana ray minitra ianareo ao anatin'ray minitra mizara telopolo sekondra zany ao anatin'ny telopolo sekondra afaka mahavita teny enimpolo teny ianao enimpolo teny vitan'ireo mpanao dokam-barotra eny anatin'ny 30 seconde dia ianao koa afaka miresaka telopolo teny hoe nahoana ny sasany tsy manana amin'ireo toetr'ireo dia inona nataonao mba hanana amin'ireo toetr'ireo hatrany mba ho fampiresaka arynareo hoe ray minitra ihany rehefa hiresaka amin'ny namanao dia mitsikikely ary tsy mety tototika izy dia mikitikely zany miresaka aminao areo hoe dao ariavo fampiresaka dareo zao manatona namana toaita sasa tsy mety manana andreo ariakanao mana Italia zatsika ahoana matany hoe fanamasina ianao mamela elika sy manana elo fitiavana mamela elika sy manana fitiavana inona dikan'izany miara-maka antsika soatra masina ary eo kamozareto zany fitiavana fa fiany fahatanterana zany dikany fitiavana dia izao mifandefera dikany hoe mandefera maharety ataovy ambony ny fiombonana miara-mitondra manaiky ary miaina tena tianyaina rehefa miresaka ianao inonakay tena mahazatra anao ianao le miteny voalohany sa ianao le miteny faharoa ary inona tena mamaky anao le mieno sa le miteny rehefa mifanerasera-biolona ianao dia mangatafana masina mba manao izao ianao miaina ohatran'i Jesosy ary ny faharoa dia izao mifamela eloka ianareo mifamelaelo ny hevitry ny teny iny amina dikany teny fototra izao fahasoavana karisy dia jarofa rehefa mifamela elo sy fahasoavana teny men'Andriamanitra maimam-ponao anao manome fahasoavana manafaka mamena manome fahasoavana zany hevitra fotsiny dikany fahasoavana zany izao vaovela elo koa
zao tsy velona vaotanitsony manalahelo ny fenofanamaina dia zavanalahelo amin'ny avy hoe aza manmetsiny aza mitarainetsony izy fotoantsika mametsiny ary izy fotoana iny tarai manao dia mety mangifiry aminao izy menaratsy mitarai eo izy mirana ankiray ny tokalondrato aza vela lala aza vela andrivy aza vela anivy manaraka ambony zany zany fitiana dikany ambony dia zao manana fahefanao aminao fotsitra esy manana maso fiainanao zao ny fitiavana ina le fitiavana akabe le fitiavan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao zao ny ambony indrindry maizy azy ny tsara ny fiombonana ny toetra ny manomana jesosy zao ny fitiavana ataovy baiko fiainana dia fitiavana Kristy mamerina kelitaina rehefa miditra netsona hoe mpampiasa ohatriny ny karamanao mba tonga anao hanana motivation dia atao manolona voleona fa ny mampiavaka ny aveny fanamasina hoe zao matonga anao zao azo hoe fitiavana Kristy manina raha vo tsy fitiavan'Andriamanitra ny manesy ny baiko fiainanao tomany anao malakelanao fa rehefa fitiavana Kristy dia afaka mivelatra ary afaka mitongatra ny fandrosominao fahatanterahany zany dikan'izany fahatanterahana dia inany ana fahatsarana fahafelona fahamatorana tena tsy aminao ny tsara Jesosy miaraka aminao tsara fanamaso ao ny fombanao ary zany fahafelona ampy a Jesosy atrety ampy a Jesosy atsary aza mahatonga le olo malaza vaovao sotra maso tavatavaza olona vola toy izy miteny hitanao ny anao nomen'olon-kafa hitanao ny anao nomen'olon-kafa eny Abrahama indray mafimafy loatra mafosany ny Abrahama vola izy Abrahama hitanao ny anao nomen'olon-kafa so dia anao milaza mikarenandrina hoe anao nampanakarena fa ny nampanakarena dia Jesosy Kristy n'Andriamanitra manaraka raha fampiarana miara-mamaky hoe nahoana ny sarotra mamela heloka ahoana ny vahoana misotra masina sokokatra zany nareo mamaky le fantana faharoa inona ny tianao mamela heloka sa avela heloka tao ary tsaka-tanana inona ny tianao mamela heloka sa avela heloka zay miteneny anao mamela heloka ny tiako matsakalo tana misotra ary zany hoe avela heloka ny tia misotra dia tsy manakevitra eny izy no mitaona ny tena izy zay ny valiteny zanako tambola kely manatrika toko izy teny milalady inona kay tianao ka atao sa zao dia sisy izy no mitaona tiako tamoaka teo anao ko dia zao tsy misaraka ny mamela heloka sy ny voavela heloka tatao fitsaronao an'olany reto ianao Jesosy voavela heloka ary tena mela heloka ny afany ko fa tsy amerina ny fahotany tsomamoso satria fanamasinao no atao azy ary temponinao atao mahafaky avana dia zao inona no maramarana azy fiadanana sy ny fisaorana ny olona feny fanamasina dia manana fiadanana ary manana ko fisaorana tao nefa raha tsika makintana ny tompo manao hoe ary ao kanapakaompona ny fiadanana Kristy fa ho amin'izany antsonareo ny teny iray ao feny fisaoranareo inona fanazavana zany dika ny teny hoe fiadanana dia izao firindrana fiainatsika le korotany fa Jesosy tsy mandamina programanao sy rehetrarehetra ary fiainananao zany natao asenao tratrany motay azy tamotamo hoe sokafana Jesosy nalana efa mieritreritra tany ianao sokafana Jesosy nalana ary hoary Jesosy fantanina fotoana mo rehetra fa no filaminana tena atao toko milamina ianao niny zavatra mitsaga manodidinanao men'Andriamanitra fiadanana men'Andriamanitra fahasalamana ianao ary manaraka ny tena hevitra izao famonjena ao amin'i Jesosy Kristy zany no tena fiadanana famonjena mahazo atao famonjena ianao fiadanana sy fisaorana dia zao anapakaomponareo dia mivenonareo manam-pahefana mitsara mifesy mitantona fiainana mininy fiadanana dikany hoe fiadanana io ary le hoe manapaka izao arbitra ho an'olona tena mahay baolina na mahay football zany dia isakaiky
manao lalao dia ohatra ohatra zany a ohatra hoe tanora moa mahay zany ohatra hoe brezila sy allemagne fa ny olona tena mahay baolina dia tsy ilay mpanao baolina ihany zava-dehibe aminy fa zava-dehibe aminy hoe izy ny arbitra iza mitsara ohatra anareo koa zany am'satranmisy iza mpampianatra anao jesosy mpampianatra anao iza manao ny fanaovianao jesosy zany manao atany fiainanao ny fo ivo ny fiainana ka ny ao anaty saina fiavana fihetsem-poa miantsona fian'izany hoe anarana mivantana ho anao zao tenin'Andriamanitra zao aza ilika ny miafy hoe ampanazy an Jesosy faharoa fiantsona ho amin'ny famonjena manak'izay an Jesosy Jesosy rehefa manao contrat aminao rehefa manao fanekena aminao dia manak'izay fa ny orinasa na fanjakana dia izy rehefa antitra anao dia tsy lahintsony fa mamila autorité anao ary raha mety ataovy adiscipline fa zao ao Jesosy enao manak'izay ary mahafaty zao ao feniny fisaoranareo fe misaorana fankasitrahana misaorana tokoa amin'ny zavatra rehetra ao fe misaorana tikan'ile zao ny teny aoko dia aoka dia zao ay rehefa tena manana fiadanana saoran'Andriamanitra ianao dia manana io fa atena vaovao ateraka manatsa zao fa manana fivoam-po ary manana fahatrarana mitanjo firenena tsara feny fanantenana fampiara-miara-matintsika hoe inona na iza mikaika ny fiainanao faharoa inona ny vokatry ny asan'ny fanamaso dia ao amin'ny fiainanao sy ny fiangonana teo an'Andriamanitra zay voninahitra filimdriavana mba isao io akaikinao ray mitrany mba imiaka ny zavatra voarainao na tenytaditinao tao anatin'izay fotoana izay ao anatin'izay resaka toanareo zay izay tompona ndraikitra tamin'ny fitarena iverina izay dia nanjana zao zao miresaka sady mitsiky miresaka eo akaikinao tamary miresaka nareo fenjavananena ny ambony izay manantony aria ireo somny famarana sy mipraktika sy victoria